Apitsikitsikina trano tompoko lasy tompoko vavy nitondrako anao indray ny fiarabanao Ambampirintso amin'ity takariva ity ary hoetiko ihany koa anasanao mpanajana naraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao indray eto amin'ny fahitalavitra matv. Mbola ny lafiny politika trano moa no mahasarika ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana izao ka dia io izay lafiny politika izay no anboantsika ny vaovao. Mbola ao ambava ny mpanara-baovao ny mikasika ny fanovana ny gouvernement izay notontsaina ny alakamisy lasa teo. Maro moa no milaza fa tsy mahazo ny fanapa-kevitra noraisina tao anatin'izany. Nitondra fanazavana mikasika izany kosa ny Premier Ministre Mafaly Solonandrasana Olivier. Niteraka resabe ilay fanovana ministra sasany tao anatin'ny gouvernement ny alakamisy lasa teo. Nakabeazan'ireo ministra izay tao anatin'ny vinavina ny mpanara-baovao tokony hiala mantsy dia mbola voatazona tamin'ny toerany daholo. Nitondra fanazavana mikasika ny fanamboarana teo anivon'ny gouvernement iny ny Premier Ministre Mafaly Solonandrasana Olivier Omaly. Filoham-pirenena tompo-marika farany izy mahafantatra hoe amin'ny fomba ahoana no ahafana manovany gouvernement iny ireo manima iny. Betsaka angamba nanantena hoe ny Premier Ministre no lasa, angamba tsy izay angamba ny zava-misy hatramin'izao fa rena no lasa misy antony reny, tsy hoe tsy nahavita azy reny olona reny fa eo anatrehany tanjona indrindrandrindra zany le ezaka izay ataon'ny gouvernement mba andehanana malakilaky kokoa zany dia anisan'izay zany nanaovana ainga vaovao amin'ny fametrahana reny olona reny zany mba ahafatsika miazaka azy fa misy koa eo amin'ny tanjona izay apetraka zany raha hitanareo tsara angamba fa secteur clé daholo no nasiana fanovana reny ao anatin'izany ny énergie, ny rano, ao anatin'izany ny gendarmerie-pirenena, ao anatin'izany ny communication. Raha ny fanazavana no entin'ny Premier Ministre dia fanamboarana mba hirosoana aingana amin'ny fampandrosoana no tena tanjona nanaovany ireny fanovana ireny. Mila miroso aingana amin'izay amin'ny fampandrosoana ny mpitantana ankehitriny.